tena iteka mafy wala Andriamanitra tokotsika. Raha mbola misy mafy izany dia ataovy ihany. Halleluja. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Arabaina fahatoka soeto anao. Ary arabaina fandroany Andriamanitra dia aneo fahasoavana eo amin'ny fiainanao. Amen na ny voninahitra aneo an'Andriamanitra irery ihany. Andeontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Ianareo any atokantrano ihany koa manaraka an'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny Facebook dia andeo hivavaka hiaraka aminay ianareo ka metraka anty fotoana rehetra ity hoe ho tanan'Andriamanitra hivavakantsika. Misaotra anao zahay ry Tompo Andriamanitra ay, ianao no lay izy hatrizay ka ho mandrakizay mandrakizay. Misaotra anao zahay ny amin'izao fahavelomana nomenao anay izao, ary mbola misaotra anao ihany koa fa noho ny fitantananao dia toka soeto izahay. Ndreto izahay amin'ity androandroany ity, hiaraka nompanao, hiaraka nome voninahitra anao, koa dia aperaka ampitantananao Andriamanitra ny fotoana ray manontolo. Ho anao ny tery, ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Satria ny atoditsika eto, ny anompan'Andriamanitra dia hoy iaho hoe andao tena anompo azy amin'ny fontsika rehetra isika. Misy andreto mpitarika reto zany zao eto anetana antsika dia oka ho araka ilay fanetanana mihitsy no ho ataontsika eto tompoko. Raintsika mpitiavan-tanana ny mpitarika fidiarana. Alléluia. Alléluia. Misy ten'Andriamanitra zay voalazany amin'ny bokin'ny Genesis toko 17 andininy fa 14 sy ny 15 ndao iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama tao aorian'ny Sarany tamin'ny Lota taminy ka nanao hoe atopazo ny masonao ka hatramin'ity tany toeranao ty dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miatsinanana sy miakandrefana fa ny tany rehetra izay tazanao dia omeko anao sy ny taranako mandrakizay. Amen. Zay tazanao izy. Amen. Nisy fotoana nisy mpanompon'Andriamanitra tany Korea antsoina hoe David Yongisho dia nisy mpino tao aminy tratrany loza. Dia rehefa tratrany loza io voadonany tômôbila dia potika tanteraka ny tao anatiny nentina tany amin'ny hôpitaly tsisy fanantenana tsony natsona ny mpanompon'Andriamanitra David Yongisho hivavaka ho azy tao amin'ilay efitranon'ny hôpitaly. Dia rehefa tonga tao izy dia olona efa dans le coma tsy mahatsiaro tena ny tao dia nandohalika teo amin'io marary io izy sady mivavaka dia nangataka tamin'i Jesosy hoe Jesosy io ataovy misokatra ao anatina minitra vitsy ny mason'io lehilahy marary ito ataovy mahatsiaro tena izy na dia minitra fohy fotsiny azy nihiratra tampoka amin'ny mason'ilay marary. Dia ozy izy pasteur David Yongisho hoe vao nihiratra le marary dia hitan'ilay pasteur dia ozy izy le marary hoe maty a pasteur. Dia ozy izy pasteur David Yongisho hoe aza miteny an'izany fa zao fotsiny akopio ny masonao dia saintsainy zao tononiko zao atao vitanao fa eny misy lehilahy anankiray ianao iny olona iny mitsangana izy dia miampita arabe atao vitanao fa ianao iny hitanao ve zany dia eny pasteur ozy izy atao vitanao fa faly be izy dia mody mitondra fanomezana ho an'ny vadiny satria anniversaire amin'ny vadiny le lehilahy tamin'izay dia voadonany tômôbila izy niampita arabe. Atao vitanao zany ozy izy atao vitanao ozy izy fa faly be le lehilahy tafahoana amin'ny ankonany eo tokotany amin'ny famiyana ary zareo dia eny ozy izy hitako zany pasteur. Dia tao aorianan'izay mivavaka ho azy mpanompon'Andriamanitra tsisy fanantenana tsony satria potika tanteraka ny tao anatiny fa zao rehefa mivavaka ho mpanompon'Andriamanitra tao anatin'ny tapabolana fotsiny sitrana le lehilahy tafavoaka ny hôpitaly ny taolana tapaka rehetra tafaverina tamin'ny laoniny. Alleluia. Satria mpanompon'Andriamanitra efa nyteny atao vitanao. Alleluia. Fiadanana aneo anao arabaina ary lainy ho asoavina ny tompo aminao hitsangantsika dia mbola iorakoraka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Za mahita fa tsara ho azy ho anao ty taona ty tenenao zany eo kaikinao tsara ho azy ho anao ty taona ty hoe alleluia. Atao vita amin'ny mason'ny fananao
fa le tsodrany tononona teto reny tanteraka daholo eo amin'ny fiainanao. Mirarakopana ny fahatanterahany eo amin'ny fiainanao amin'ity taona ity. Amen. Mbola hideran'ny tompontsika. Tenenao amin'ny tompo hoe hitako fa tsara e. Avereny kely hoe hitako fa tsara e. Averisika ihany a. Hitako fa tsara e. Hity ilay taona nataony Jehova. Hitako fa tsara e. Hitako fa tsara e. Hitako fa tsara e. Hity ilay taona nataony Jehova. Asihorakoraka mafy.
ny ten'Andriamanitra hoe misy faly vao aminareo. Aoka izy aoka izy or-mpanompon'ny tompo do tsika hiteran'ny tompo ary raha faly ianao. Amen. Money!
Jesosy io teny manomboka tokoa ny taona tsy avelana isasaka dia efa hiteny izay hoe anao hatrany hatrany izay so fiangonana izao Jesosy dia anompo anao hatramin'ny farany. Jesosy io tahaka ny namaranana en'ilay taona lasa teo iny niaraka taminao no amaranana indray an'ity taona ity miaraka aminao. Halleluja, halleluja. Mimo zany izay noho izany tompo eto izay dia hanamafy ny fanoloran-tenana indray ho anao. Ino izay Jesosy anio ilasa fa tsy hiala aminao zany mihitsy. Halleluja. Miompi-piainana aminao zay Jesosy. Miantoa Jesosy ny taona dia manao voaty izay. Ansitrapona hitanteraka no anaovanay an'izany. Tsy misy manery anay.
tamin'ny herin'ny androany moa zany ny famotsorana teny sy ny fitondrana tsodrano ho anareo fiangonana. Ny any an-tanako anareo dia ny inonareo fa reny teny sy reny tsodrano natao reny dia ho amarin'Andriamanitra tokoa eo amin'ny fiainanareo. Raha mino anareo dia ho amarin'Andriamanitra arabaky teny ireny. Ary raha mino ianareo dia isy zavatra lehibe ho tsapanareo amin'ny taona dia avintsika ety. Ka manoloana izay fahasoavana nomeny Andriamanitra antsika tamin'ny herin'ny androany izay dia andao hivavaka isika teny isotra, tena isotra, tena isotra. Lazao amin'Andriamanitra fa mino ny teny navotitra ny mpanompon'Andriamanitra ianao, mino ny tsodrano natao ny mpanompon'Andriamanitra ianao. Ny tenako izay nitondran'izany moa dia tena mino. Inona ny antony? Satria Andriamanitra no efa niteny tamin'ny alalan'i Isaia fa ny teny aloka vavam-panompony dia omen'Andriamanitra lanjana ary ho amarin'Andriamanitra sy tanteran'Andriamanitra tokoa. Amen. Atsakany ny tananao havanana dia andao hiaraka hivavaka isotra n'Andriamanitra isika ny amin'izany fahasoavana lehibe nataony tamintsika rehetra izany. Ataovy tena mipololotra ao anatinao, avy ao am-ponao ilay fisaorana sy ilay fankasitrahana an'Andriamanitra. Ataovy tena mipololotra avy ao anatinao ao, avy ao am-ponao, arahana finoana ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra no reny teny na fotsitray mpanompon'Andriamanitra ho anareo reny no reny tsodrano izay efa nataonay ho anareo ireny. Sambatra tokoa ianao raha mino fa ho efaina izay nambara mpanompon'Andriamanitra taminao, ho efaina izay tsodrano nataonay ho anareo. Raha mbola afaka hivavaka mafimafy kokoa no zany ianao dia ataovy ihany, ataovy tena mirehitra ny fisaoranao sy ny fankasitrahanao an'Andriamanitra. Toy izany ny vavaka ho antsika rehetra. Araha matsampy anao fa misy karazana devoly maliangelana sainao tsy ino na isalasala, roay zany, roay amin'ny anarana Jesosy zany, toero amin'ny anarana Jesosy zany.
toy zany vavaka aza manome toerana ho andevoly ianao toero izy toero resika zany fahavalo zany mangina isika rehetra apetrao eo fona tananao Andriamanitra raiko masina zay ny an-danitra ianao no Andriamanitra rainay rain'ity fiangonana ity noho ny amin'ny Jesosy zanakao zay fantondra amin'ny fahotanay ary nandatsaka ny rany teo ambony azy fijaliana mamindra-fo aminay rehetra ianao mijoro eo anatreanao Andriamanitra manao fifonana ho azy ao fiangonana izao mamialahanay rehetra ianao amin'izao fotoana izao dia amanginy tsiraray avy isambatan'olona ianao mba inony sy anekeny fa ho tanteraka aminy tokoa amin'ny tontolo ity reny teny navotsitray mpanomponao ireny reny tsodrano zay nataonay ho an'ny olonao ireny tsara ianao Andriamanitra mpanao tsara ianao efa eo an-tananao zahay ka te misaotra ray halleloia amen dia amin'izao fotoana izao hoe pitsakanina ihany a dia andaotsika mbola hiaraka iteran'ny tompo satria andro mahafaly izao ary taona mahafaly ihany koa ty taona diavintsika ity satria araka tsodrany nambarako taminareo sy ny teny navory taminareo zao ny lazaiko zay tonga teto dia anehoany Andriamanitra ny fahasoavany daholo amen ary ty taona ity taona tsara indrindra ho antsika fiangonana alefary ripitarika fidiarana ifaly iravo epitsakanana isika tiaka mafitsika ho an'Andriamanitra hoe tsara ny tompo sady zany ve dia tsara kosa amin'ny deran'ny tompo amen. Thank you.
tompon'andriamanitra raha marina zany. dia samy maka toerantsika tompoko. Amin'izao fotoan'izao tsika dia hitondra ny fanatitra na sy ny ampahafokarena dia tanterao amin'ny finoana efa eo amin'ny finoana izany fa hitahin'Andriamanitra antsika. Amen na da ho ary mbola hanao hira anankiray isika dia mandrotra ty alohana ety izay voakasika izay mitondra ny ampahafokarena izay eto alohana eto ihany koa misy ny boîte-ny émission-ntsika dia afaka matateraka izany no tompoko. Ozy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Hébreo 1:10 voalohany hoe ary ny finoana no fahatokiana ny zavatra antenaina. Taontsika hiteny amin'i Jesosy ao anatin'ny hira hoe ianao no hitokiako. Fire!
tonga amin'ny fotoana zay anambarako ny tenin'Andriamanitra aminareo rehetra aho mbola eo ihany nareo mpitarika mpidera ny lohateniny afatra entina ho antsika amin'ity androandroany ity dia ny fitiavana an'Andriamanitra ny tokony hitiavantsika an'Andriamanitra rifekonina rehetra tonga eto amaolon'Andriamanitra atsika averiko indray hoe amaolon'Andriamanitra atsika ary indrindra manoloana an'ireo fahasoavana lehibe sady amin'ny karazany zay efa nataony teo amintsika dia izao tsy maintsy tian'Andriamanitra isika tsy maintsy tian'Andriamanitra ianao zay tonga eto zany hoe tsy maintsy maneho fitiavana an'Andriamanitra le nahary ny lanitra sy ny tany isika le nahary antsika amen ary ilaina ataontsika isan'andro izany ary le izy tsy hoe mandritra fotoana tahako zao atrentsika zao ihany isika no aneho ny fitiavana an'Andriamanitra fa na aiza na ny amin'ny toeram-piasanao na ny amin'ny toeram-pianaranao na ny amin'ny toerana lavitra any dia ilaina isika maneho ny fitiavana an'Andriamanitra antoke amaky baiboly isika ato amin'ny salamo 150 andimy fihefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy fenina ambin'ny folo avy eo Jaona voalohany toko fahefatra ary andininy fasivy ambin'ny folo vita zay famakina teny izay dia anao hira anankiray isika etsika miankohaka sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra satria am'Andriamanitra azy dia ilaina anehoana fitiavana izy salamo 150 satria zao no niereketan'ny fitiavany dia amonjy azy ao anandratra azy ho any amin'ny avo ao satria malala ny anarako izy iantso ahy izy Andriamanitra miteny eto iantso ahy izy dia maly azy ao ianao zany ho valiny hoe ho aminy ao Andriamanitra no miteny eto raha ory izy amonjy sy anome voninahitra azy ao hovokisako fa ela velona izy ary asiako azy ny famonjeko dao hiteka mafitsika rehetra Jaona voalohany indray toko fahefatra ka ny andimy fasivy ambin'ny folo isika tonga eto isika tian'Andriamanitra satria izy lay nahary antsika efa tiantsika taloha andao arya anao hira etsika miankohaka sy manaja an'Andriamanitra isika akipiny masika rehetra aoka iankohaka amin'Andriamanitra ianao amin'ny alala zany hira izany aoka najazy ianao amin'ny alala zany hira izany amen misaotra Andriamanitra
atsaka ny tananao ry olon'andriamanitra rehetra manarika an'izao fotoam-pivavahana izao araka nefa nambarako taminareo teo dia tsy maintsy tian'andriamanitra isika anisan'izany ianao tonga eto tsy maintsy maneho fitiavana an'andriamanitra lay nahary an'izao rehetra izao a isika anisan'izany ianao tonga eto ny antony satria lay voalaza jaona voalohany toko faefatra dia fahasy folo satria efa nitiantsika taloha io andriamanitra io ary fitiavana tena lehibe no efa nitiavan'andriamanitra antsika dia zao no fantaniako efa voadinikao ve hoe tataky ny ahoana ny fitiavana nitiavan'andriamanitra antsika zanak'olombelona anisan'izany ianao tonga eto tataky ny ahoana ny nitiavany anao manokana tonga eto efa voadinikao ve zany efa mba nisy fotoana ny saintsaina an'izany fitiavana nitiavan'andriamanitra anao zany ve ianao aoka fantatsika rehetra fa
mpanota ny olombelona rehetra. Tsika rehetra toka eto araka volasan'ny baiboly dia efa samy nanota teo natrehan'Andriamanitra daholo. Zao no lazainy mpitoroteny any mpitoroteny toko fafito any 20. Hoy izy: tsy misy olo marina ety ambony tany zay manao tsara ka tsy manota. Zany hoe na dia ireo olona hitantsika maso hoe tsara toetra, tsara toe-panahy, tsara fitondrateny, zay no fitsarantsika azy. Andriamanitra kosa avy any an-danitra dia milaza fa mpanota daholo reny olon'ireny, mpanota daholo reny olon'ireny. Manamafy an'izany ny bokin'ny Romanina toko 7:20. Hoy ny voasoratra hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Izy rehetra na iza eo natrehan'Andriamanitra efa samy nanota tamin'Andriamanitra. Dia nanomboka tamin'ny fotoana nalavo any Adama sy Eva, le olombelona noharian'Andriamanitra voalohany napetrany tao amin'ny Saheteny. Nanomboka tamin'izany fotoana izany no voalaza fa mpanota ny olombelona rehetra. Ary nanomboka tamin'izany fotoana izany ihany koa no efa nanomana zaza ho an'ny olombelona mpanota Andriamanitra. Anisan'ireo zaza no manin'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany, ary mbola mitohy mandrika ankehitriny raha mbola manota le olona, raha mbola mitoetra manota le olona. Tsy inona zany sazy no manin'Andriamanitra zany fa ny ozina arozina amin'ny karazany. Mafy be nge zany hoe ny fiainan'ny olombelona misy ozina mitatao eo aminy, satria mpanota izy eo natrehan'Andriamanitra, satria mbola manota izy eo natrehan'Andriamanitra. Anisan'ny sazy no manin'Andriamanitra ihany koa ho an'ny olombelona mpanota ny famelana ny devoly le favalin'Andriamanitra mba hanjaka sy hanapaka ny fiainan'ny olona. Ary eto dia milaza fa tsy misy fiainana mamy sy tsara izany raha mbola eo le devoly manapaka. Ahoana ho Jesosy Jaonina 10:20, ny devoly tsy tonga raha tsy angalatra tsy andrika ny ara-mony, ny devoly tsy tonga raha tsy ampahory sy ampijaly ny zanak'olombelona. Ary ankoatra zany rehetrarehetra zany, satria mpanota eo natrehan'Andriamanitra ny olona dia nanomana an'ilay fahaverezana mandrakizay ihany koa Andriamanitra. Zay ny voalaza amin'ny Apokalipsy 1:20. Efa haintsika tsengena angamba ny teny io. Fa ny osa, ny tsy mino, ny vetaveta, sy mpamon'olona, sy mpijangajanga, sy mpanao ratsy, sy mpanompo sampy, ary ny mpandanga rehetra ho tadaholo zany eo natrehan'Andriamanitra, dia anana ny anjarany ao anatin'ny fariam rehetra avy sy solofara izy. Zany no antsoina hoe fahafatesana faharoa. Dia manamafy an'io teny io le voalaza ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 20, dia vakitsika ny 15:20. Apokalipsy 20:15. Ary nisy tsy hita voasoratra teo boky fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Zany hoe ny mpanota, ny olona mbola manota dia tsy soratan'Andriamanitra amin'ny boky fiainana mihitsy ny anarana. Kanefa amin'ny fotoan'andro anankiray hitsarana ny olombelona dia misy boky anankiray velarina mirakitra an-tsoratra ny tantaram-piainan'ny olona, ny zavatra nataon'ny olona na inona dia misy boky anankiray indray ho velarina io voasoratra io, ny anarany dia atao hoe boky fiainana. Ka
raha mitsy hita voasoratra ao anaty boky fiainana normal be aloha ny olona mbola mpanota sy ny olona mbola manota amin'Andriamanitra dia tsy voasoratra ao amin'ny boky fiainana io. Dia rehefa tsy voasoratra ao izy dia voalaza io samborina izy dia atsipy any amin'ny fariafo sy solofara. Ny filaza baiboly ihany koa dia izao nanomboka tamin'ny fotoana nalavo ny zanak'olombelona nohariany voalohany indrindra dia Adamaseva nanomboka teo ny zanak'olombelona rehetra velona teo ambony tany dia antsoina hoe olombelona tafasaraka amin'Andriamanitra. Tafasaraka amin'Andriamanitra mazava be ilay faminaniana nampitoniana Isaia mpaminany Isaia 9:2 fa nieloka reo izy no mampiafina tavany aminareo ka dia tsy mihaino Andriamanitra ary mifahotanareo no mampisaraka anareo amin'Andriamanitra hoy ny tompo Andriamanitra. Dia antsoiny baiboly ihany koa ilay olona hoe rafin'Andriamanitra, rafy. Dia mbola milaza ihany koa baiboly fa favalon'Andriamanitra izy. Andao vakitsika ny voasoratra Jakoba 4:4. Ripisitaka mijangajanga. Tsy fantatrareo fa fandrafina an'Andriamanitra ny fihetsakazana amin'izao tontolo izao. Koa na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia favalon'Andriamanitra izy. Raha fitinina dia hoe na iza mbola manota eo ny atrehan'Andriamanitra, mbola mipetraka amin'ny toerana mpanota eo ny atrehan'Andriamanitra dia mandrafan'Andriamanitra ny olo zany ary lazain'ny baiboly ihany koa hoe fahavalon'Andriamanitra zany olo zany. Riavana malala tsy tokony ho amin'izany ny fiainantsika tonga eto fa isaorana nefa Andriamanitra, tena isaoran'Andriamanitra, ilay Andriamanitra ray, ilay Andriamanitra narilanitra sy ny tany, fa noho ny fitiavany antsika zanak'olombelona, noho ny fitiavany antsika tsy misy avahana na iza io, anisan'izany ianao tonga eto dia nomen'Andriamanitra antsika ny zanan'ilay tokana. Fony ho antsika zanak'olombelona ny zanany latokana. Ary ankoatrany hoe nomen'Andriamanitra antsika ny zanany, fony ho antsika ny zanany dia natolotr'Andriamanitra ray natao sorona teo ambony hazo fijaliana ihany koa zany zanany zany atao hoe Jesosy. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona no nanosika azy naneo zany dingana lehibe zany. Mafy tamin'Andriamanitra ke zany riavany hoe ny zanany lay tokana tao an-danitra dia nesorony tao an-danitra nampidinina tetỳ ambony tany le toerana misy asana devoly be. Mafy tamin'Andriamanitra izany fa saingy izay le fitiavana ny tiavan'Andriamanitra antsika. Mafy tamin'Andriamanitra ny hoe ny zanan'ilay tokana dia tsy maintsy atao sorona eo ambony hazo fijaliana ho fanavotana antsika zanak'olombelona. Mafy tamin'Andriamanitra izany fa saingy izay le fitiavana tao aminy. Mafy tamin'i Jesosy ihany koa anefa ilay izy hoe Jesosy zay efa tao an-danitra niaraka tamin'ny ray tao an-danitra kanefa dia nampidinina tetỳ ambony tany. Ary tsy vitany hoe nampidinina farak'ilay nambarako teo, fantatry Jesosy tsara fa atolotr'Andriamanitra ray atao sorona eo ambony hazo fijaliana Jesosy. Fantatry Jesosy ny mafin'izany riavana, tena fantatry Jesosy ny amafin'izany. Zandrindra no antony tonga Jesosy rehefa tombotra ilay andro izay anolorana azy atao sorona dia nakao amin'ny San Getsemane izy. Dia nitaona andreo mpianatra dia zao ny teny tamin'ireo mpianatra, andao hivavaka isika.
andao iaraka ivavaka amiko ianareo. Tena fadirana lovana loatra amin'ny fanaiko. Efa tahaka indreny maty reny mihitsy aho. Tsy ho zakako, tena tsy zakako, tsy ho zavatra miandry azao. Apio aho, andao ivavaka isika. Dia zao ny voasoratra ao amin'ny Matthieu 5:20-30. Dia hoy Jesosy tamin'ireo mpianana, fadirana lovana loatra ny fanaiko, toy ny efa ho faty mitoera eto, ka miarà manao veillée amiko ianareo, miarà miaritory amiko ianareo, teny ilaiko ny vavaka ataonareo. Andifa fiseho amin'ny 30. Ary no nandroso kelikely Jesosy, dia ny akohaka ka ny vavaka hoe, ny akohaka tamin'ny tany, ny lohany, ny andriny, napetrany tamin'ny tany. Mafy tsiny zavatra miandry azy. Dia zao ny teniny, raiko, mafy amiko, zao zavatra tsy maintsy atrehako zao. Wila tsy ho zakako, raiko, raha zo atao re, dia aoka esoronamiko ity kapoaka mangidy, tena mangidy ity. Raha io, kanefa zao zanakao dia manaja anao, zao zanakao dia manaiky anao, zao zanakao dia manaiky ny teninao, zao zanakao manaiky ny sitraponao. Nefa aoka tsy sitrapoko no atao, na dia zany ary ny vavaka nataoko, fa ny anao no atao. Dia mbola nivavaka ndray Jesosy avy eo, niala tao amin'ny toerana teo, tena androso kelikely, satria fa tsy tatsoa zay metrany ny ainy. Zay ngely azako aminareo hoe mafy tamin'i Jesosy ny nampidinana azy tety ambony tany sy nalorandray azy ho faty eo ambony azy fijaliany, ka tsy tafapetraka izy, dia nitsanga ny andray izy, dia nandroso. Dia zao voalaza 2:20. Dia nandeha fanondrony Jesosy ka nivavaka hoe, raiko, raha tsy azo esorina ity, fa tsy maintsy ho sotroiko, tsy maintsy ho zakaiko, dia aoka ny sitraponao no atao. Tatak'izany ry havana, ny fitiavana izay nasehon'Andriamanitra ray ilay nahary lanitra sy ny tany antsika zanak'olombelona. Tatak'izany ny fitiavana, ny tiavan'i Jesosy antsika zanak'olombelona, ary anisan'ny olona na ny fitiavana ny tsiraray avy amintsika manarika etony. Dia tao anatin'ilay fotoana ny roson Jesosy tamin'ilay sorona, zany hoe efa tao anatin'ilay fanaovana sorona ny aina izy, dia mbola eniny mihitsy hoe tena tsy zaka izao hoe, tena tsy tanto izao hoe, raha mbola azo atao ny miala eto, dia aloha miala. Eno nge ny vavaka nataon'i Jesosy, Matthieu 7:20. Ary no nitoko tamin'ny ora fasivy, dia niantso tamin'ny fehamahery Jesosy ka nanao hoe, Eli, lama sabakitany. Zany hoe, Andriamanitro, nahoana no dia mafoy ahy ianao. Tena tsapan'i Jesosy hoe navela ny ray samirery teo izy. Ny ray ny an-danitra amin'io angamba nanampina amin'ny masony hoe tena mafy amiko izao, kanefa tsy maintsy miroso amin'izao dika izao aho, satria tiako loatra ny zanak'olombelona, mafy amiko izao. Ary Jesosy akeo tetsan-daniny dia natsapa hoe tena irery aty, tsy misy mpamonjy, zakako samirery ty zavatra ity. Eli, lama sabakitany. Andriamanitro, nahoana no dia mafoy ahy ianao. Ry fiangonana tonga eto, noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona mba ho voavela eloka, satria ilaina omena famelan-keloka isika, zay le fitiavana, mba toka antsika zanak'olombelona ho voavonjy, ho tafaverina eo amin'Andriamanitra indray, ary indrindrandrindra mba hanana ny fiainana mandrakizay. Dia niaritra ny mafy tahaka izany lay Andriamanitra ray, lay Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Mafy tamin'Andriamanitra ke ry havana, zany hoe ny zanakao lay tokanao, lay tianao,
dia nampidina tety ambony tany ho famelana ny heloky ny olombelona, ho famonjena ny fanahy ny olombelona, ho famerenana ny olombelona hoe ho an-tanan'Andriamanitra indray ary fanomezana ny olombelona ny fiainana mandrakizay. Ray saretsaina hoe ianao mananjanaka, ianao niteraka. Tataka ny ahoana re fitiavanao io zanako io zanaka naterako io. Tataka ny ahoana re lanja ny fitiavanao azy. Fantatro fa lehibe sy tena lehibe. Mihoatra no zany ny fitiavan'Andriamanitra ray ny zanany. Kanefa tsy maintsy ndroso tamin'izay dingan'izay izy satria tiany loatra isika zanak'olombelona. Tena tiany. Ary Andriamanitra rehefa nandinika dia nahita fa tsy misy fomba hafa sy tsara indrindra mahavoavelany helokontsika, mahavoavonjy ny fanahintsika, mba tavaverenantsika hoe ho an-tanan'Andriamanitra indray ary tsy misy fomba hafa mahatonga antsika afaka nianana fiainana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra afa-tsy izay fanomezany ny zanan'ilay tokana ho antsika zanak'olombelona ary fanomezana ny zanan'ilay tokana mba atao sorona teo ambony azo fijaliana. Mitovy amin'izany ihany koa Jesosy. Tena niaritra ny mafy Jesosy. Eny vazanainy mihitsy hoe tena mafy ty zavatra midona amiko ity. Raha tsy zany ve sy navita ny teny tamin'ireo mpianatra hoe ry mpianatra, fadirana lovana loatra ny fanahiko. Tena fadirana lovana loatra ny fanahiko. Tsy hitako mihitsy zay hitondrako ny tenako, hitondrako ny haiko, fa tena mafy zao zavatra tsy maintsy hiaretako izao. Zay ny natonga azy averiko indray nanao vavaka hoe raiko raha azo atao esory amiko ty kapoaka mangidy ety. Esory amiko ty kapoaka mangidy ety. Ary zay natonga azy mbola navita vavaka na dia fa teo ambony azo fijaliana azy hoe ely la mahasabaky tany Andriamanitro nahoana no dia namelay horery anao. Ry namana rehetra tonga eto hoy aho aminareo, tsapanao ve lanja ny alehiben'ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny fitiavan'i Jesosy anao manokana tonga eto. Tsapanao ve zany ary tena mba sarobidy aminao tokoa ve ilay izy. Tsy voavela heloka izany mihitsy ny olombelona na dia amonona fanatitra biby hodorana be dia be aza izy. Tsy voavela heloka zany ny olombelona. Tsy voavela heloka zany anao tonga eto ho anao izay mahatsapa-tena hoe efa navelan'Andriamanitra heloka, efa navelan'Andriamanitra fatsoana. Raha tsy tao ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'i Jesosy. Tsy voavody zany ny fanahinao raha tsy teo ny fitiavan'Andriamanitra anao sy fitiavan'i Jesosy anao. Tsy ho tavaverina tamin'Andriamanitra zany ianao ho antsika tonga eto izay mahatsapa-tena hoe efa tena tavaverina amin'Andriamanitra. Tsy tonga tamin'izao toeran'izao ianao raha tsy teo ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny fitiavan'i Jesosy anao. Ary zany fiaina mandrakizay zany tsy ho azo nao viana mihitsy zany raha tsy teo ny fitiavan'Andriamanitra ray anao sy fitiavan'i Jesosy anao. Ny fiaina mandrakizay tsy natao ho an'ny mpanota fa natao ho an'ny olona voavela heloka, natao ho an'ny olona voavonjy ny fanahy, natao ho an'ny olona izay efa tavaverina amin'Andriamanitra. Zay ny fiaina mandrakizay. Dia zao ihany koa raha tsy teo ny fitiavan'Andriamanitra antsika olombelona, antsika tonga eto sy ny fitiavan'i Jesosy dia mbola no tapahan'ny ozina teny foana ianao. Mbola ny fiasaran'ireo ozina amin'ny karazany ianao. Zao ary isika azo lazaina hoe efa tafaroso tamin'ny dingana lehibe, efa maromaro ihany ireo karazana ozina efa tapaka, efa foana tao fiainantsika, kanefa mbola tsapanao hoe mbola misy sindrikely foana ny fiainanao satria eninao mbola misy ozina tsy tapaka ao, mbola misy ozina tsy niala ao. Maika
raha ny ozina rehetrarehetra amin'ny karazana no mbola teo aminao nanao ahoana re ny fiainanao e sy izay mety ho fifarahanao rampitso raha tsy teo ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra sy fitiavan'i Jesosy zanany dia mbola notapahan'ny fanaratsy ny fiainanao, mbola nanjakan'ny fanaratsy ny fiainanao. Ny akamaroantsika zao efa maro be mihitsy rehefa devoly karazana devoly niala tamintsika. Ianao dia mahalala an'izany fa zao ny karazana devoly teo amiko, zao ny karazana devoly teo amiko. Kanefa mbola henonao ihany hoe mbola misy karazana devoly sasatsasany mbola mamatotra anao, mbola maniketra anao, tsapanao mampahory anao le izy. Maika ve fa raha ny devoly rehetra tsy mbola voaroka, tsy mbola niala fa mbola tatao teo aminao, mbola tabesitra tao aminao, mbola namatotra anao, mbola nanaketra anao, na nahoana re fiainanao hoe inona re mety hitrango aminao rapitso hoe fa saingy lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao manokana sy ny fitiavan'i Jesosy atsika sy ny fitiavan'i Jesosy anao manokana. Amen. Ho fisaorantsika n'Andriamanitra sady ry havana dia andao hiteka mafan'Andriamanitra isika, andao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Halleluja, halleluja. Fanampin'izany a notolorana tsodrano ianareo tamin'ny herinandroany, na mitsorana teny ianareo tamin'ny herinandroany. Sitrapon'Andriamanitra ny nanomezana tsodrano sy na mitsorana teny anareo tamin'ny herinandroany. Ny tian'Andriamanitra atokavana amin'ireny dia izao, tian'Andriamanitra hanana tantara vaovao ianao amin'ny tetoana ity. Tian'Andriamanitra atsapazara teo hoe fiainana mahafinaritra miaraka amin'ny Jesosy, miaraka amin'Andriamanitra ianao amin'ny tetoana ity. Inona nefa nanosika an'Andriamanitra naporisika anay mpanompony mba hamotitra teny ho anareo, mba tsy hitsodrano anareo, satria lehibe sy tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anareo sy ny fitiavan'i Jesosy anareo. Fa izao raha tsy teo ilay fitiavan'Andriamanitra, raha tsy teo ny fitiavan'i Jesosy, ary raha ohatra ka tsy eo aminao izany fitiavan'Andriamanitra izany dia voasakana. Izany hoe tsy ho tanteraka ny tsodrano izay nitsofana rano anareo tamin'ny herin'ny androany. Noho izany manentana antsika rehetra ao amin'ity androany ity, tiavo Andriamanitra, tiavo Jesosy, tiavo amin'ny fony rehetra mihitsy izy, ary arao asa izany fitiavana izay efa nitiavan'Andriamanitra antsika sy fitiavana izay efa nitiavan'i Jesosy antsika. Amen, amen, amen. Dia zao azy andao hiaraka hivavaka isika, hisaotra an'Andriamanitra, tena hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay fitiavana lehibe izay efa nitiavany antsika, ny amin'izay fitiavana lehibe izay efa nitiavan'i Jesosy antsika. Andao tena hisaotra anapololotra fisaorana an'Andriamanitra. Vita izay dia hiaraka anao hira anankiray indray izany isika, etsika manome voninahitr'Andriamanitra, hira miakoka ihany ny mbola ho ataontsika. Andao azy tonga dia vavaka avy atrantsika rehetra. Saintsaina ny fitiavana ny tiavan'Andriamanitra anao sy ny fitiavana ny tiavan'i Jesosy anao. Ary atao mipololotra ao anatinao ny fisaorana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Mino aho fa nazava tamintsika rehetra ny fanazavana makasika ny fitiavana efa nasehon'Andriamanitra antsika sy nasehon'ny Jesosy antsika. Fitiavana lehibe sady fitiavana mandrakizay ilay izy. Samy mivavaka manapololotra fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra. Dia aorian'izay hiaraka hiry isika, hitsaoka, hiankohaka, anaja an'Andriamanitra ary ho ataontsika fontsika rehetra zany satria lehibe loatra ny fitiavany izay efa nitiavany antsika.
raha mbola misy vavaka misandratra mafimafy kokoa noho izany dia ataovy hatrany an-trano-driavana. Lehibe sy tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika sy ny fitiavan'i Jesosy atsika. Ka rariny raha ho ampololotra atsika avy ao anaty, avy ao am-po ilay fisaorana sy fankasitrahana. Toy izany ny vavaka ry fiangonana. Sotra tokoa. Tena mamikwe, tena tiako indrindra, malala ny foko nianao Jesosy sy atagaloko an'izany iza. Ataovy amin'ny fonao rehetra zany hira iarahantsika manao zany. Raha mbola afaka maneho feokira mafimafy ianao dia ataovy ihany. Foko izay mamily foko ety eo mbeko andao ay azy izao tontolo izao zao tsy araminao navaly ao narahelo ao telefony anao narary ao nani ao silolozanao kaity ao mivoary fanao anao hatraminy farany tikanao tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy sy atakaloko an'izany iza sy mosoloko ninonine fa hatramin'ny farany atsika sy anao hatramin'ny farany. Foko izay mamily foko ety eo mbeko andao ay azy izao tontolo izao zao tsy araminao navaly ao narahelo ao telefony anao narary ao nani ao silolozanao kaity ao mivoary
misaotra Jesosy misaotra ray malala lehibe tena lehibe ny fitiavana izay fa naseonao misaotra Jesosy misaotra ray malala amen mbola mafisiko aminareo ihany ny afatra lehibe avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra zay tokony ho fantatsika rehetra zay toka manaritra ty fotoana ity mafisiko aminareo fa lehibe ary tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ray le nahary an'izao rehetra izao antsika sy ny fitiavan'i Jesosy antsika tsiraray avy isambatan'olona noho izany manentana antsika rehetra ao voalohany aloha amandriamanitra n'Andriamanitra tiavo izy tiavo fono rehetra izy ary faharoa noho ny fitiavany lehibe zay efa tena ny tiavany antsika ny tiavana natoka eto dia tiavo amin'ny fono rehetra Andriamanitra aroka hoarana asa zany fitiavana ny tiavanao an'Andriamanitra izany tsy hoe amin'ny vava fotsiny ihany hoe tiako anao Andriamanitra zay mantsy le tokera teo tsy hoe amin'ny vava fotsiny ihany fa arao asa mihitsy ohatra amin'izany ity ambarako aminareo ity andovaka itsika ny salamo 170:10 ianareo zay tiany Jehova mety efa mitsika zany io tian'io ianareo zay tiany Jehova inona toy le teny mankala ny ratsy Jaona voalohany indray 2:10 aza ty zao tontolo zao na izay zavatra eo amin'izao tontolo zao raha misy olona tia izao tontolo zao dia tsy ao anatin'izany olona zany ny fitiavana ny ray zay le hoe aza ty amin'ny teny na mivava fa oka aranasa ny fitiavanao an'Andriamanitra fitiavanao an Jesosy dikandre tiandre dia izao satria efa tiantsika Andriamanitra tamin'ny fitiavana lehibe indrindra efa tiantsika Jesosy tamin'ny fitiavana lehibe indrindra lay no tantaraiko taminareo tery aloha dia tsotra ho fanaporofonao fa tianao Andriamanitra dia amasino ho an'Andriamanitra ny fiainanao sy ny tenanao rehetra amasino ho an'Andriamanitra atokany 100 isanjato ho an'Andriamanitra ary ho an'Andriamanitra isan'andro ny fiainanao sy ny tenanao ray manontolo fanampy izay mandritry ny androm-piainantsika eto ambony tany ity dia matahorana Andriamanitra foana ianao ary aza manota intsony amen io Jaona voalohany io dia mazava hoe aza ty zao tontolo zao ty intsony ianao na zay zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ity fa raha misy amintsika toka eto ka hoe mbola ty izao tontolo zao ahoana moa no ilazan'Andriamanitra fa ty azy ianao ahoana no ilazany fa manana fitiavana azy ianao le zavatra tsy mety amin'Andriamanitra iainanao ahoana no ilazan'Andriamanitra fa ty azy ianao hofana
fanamafisana zany a dia zao ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Romanina toko 12 andininy voalohany hoy izy ko amin'izany mangataka aminareo aho RHEFI agonina RHEFI Androndrakely zay ny dikany hoe ry rahalahy no mifandrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrik'Andriamanitra dia fampom-panahy mety ataonareo izany atoloran'Andriamanitra ny tenanareo fanatitra velona tsy hoe fanatitra ho volona tsy hoe fanatitra ho dorana amin'ny hafa fa fanatitra velona zany hoe 100% ny amin'ny fiainanao zany dia aoka ho an'Andriamanitra tsisy apahana na dia kely azy ny amin'ny fiainanao sy ny zavatra ataonao ka hoe mbola antevoly na mbola antezao tontolo zao ty tahak'izay zany a ny toetra na toepanahy olona milaza azy fa tena tian'Andriamanitra izy amen deo hiteka mafan'Andriamanitra isika riavana dia andininy faharoa Romana toko 12 mbola manamafy le teny voalazan'i Jaona ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa mivamy fanavoazana saina fa taro isan'andro ny sitrapon'Andriamanitra rehefa misy zavatra ataonao dia dinio fomba fanao zao tontolo zao ve zao ataoko izao sa fomba fanaon'Andriamanitra raha misy zavatra ataonao dia fantaro hoe avy amin'Andriamanitra ve zao sa avy amin'ity zao tontolo zao ty ihany na avy amin'ny devoly aza manaraka fanaon'izao tontolo zao mijoroa ho tena olon'Andriamanitra efa nitiavan'Andriamanitra marina sady olon'Andriamanitra tian'Andriamanitra amen amen mbola maky baiboly indray isika Jaona 1:5-7 fa izao no fitiavana an'Andriamanitra le fitiavana an'Andriamanitra zany a dia tahak'izao ny fisehony ny hitandriamantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny Jaona 4:12 indray 10:12 raha tiay ianareo Jesosy dia inona tokony ataonareo hitandra ny didika ianareo Jaona 4:12 10:13 Jesosy namalaka na ho taminy hoe raha misy tia raha misy amintsika eto tena hoe tian'Andriamanitra tian'i Jesosy dia hitandrina ny teniko izany olo izany no Jesosy dia ny fahasoavana omena azy ny raiko ho tia azy ary izahay ny ray ny zanaka fanay masina dia hitoetra ao aminy dikan'ireo tenireo ihany koa zany dia zao porofoy amin'ny alala finoanao ny teny nataon'Andriamanitra ary porofoy amin'ny alalan'ny fankatoavanao ny teny nataon'Andriamanitra na ny teny nataon'i Jesosy ny fitiavanao an'Andriamanitra sy ny fitiavanao an Jesosy porofoy amin'ny alala finoanao teny sy ny fankatoavanao ny teny ataoko fa haintsika rehetra ty tantara ity fa ny fahotana lehibe indrindra sady voalohany tonga teto ambony tany nazo ny olombelona ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra ary ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zay zany fahotana lehibe sady voalohany no zany rehefa mba nitiavin'Andriamanitra ianao no tiavin'i Jesosy ka voavela eloka voavoatsy fanahinao tafaverina eo an-tanan'Andriamanitra ianao voasotra amin'ny boky fiainana ny anaranao ny laza Andriamanitra fa miandranao ny fiainana mandrakizay inona zany tokony ataontsika mila mijoro isika manao défi na debe fakapanahy mampirorosaina mampisalasala misintona atsika mba tsy ino ny tenin'Andriamanitra mba tsy akato tenin'Andriamanitra dia hoy aho hoe hijoro isika hanao défi fa tsy ho amin'izany mihitsy isika satria fahotana lehibe sady voalohany nazon'olombelona ny tsy finoana an'Andriamanitra sy ny teniny ary ny tsy fankatoavana azy fa manomboka androany zay milaza fa tian'Andriamanitra
dia aoka hopakatoa ny tenin'Andriamanitra. Na dia tsy mifanaraka loatra amin'ny eritreritra ao azy ny teny, aoka hopakatoa an'Andriamanitra ianao. Efa inonareo ka tantaran'ny Abrahama. Fa i Abrahama zany olona mpanompo sampy be mihitsy tany aloha. Tena mpanompo sampy be mihitsy. Dia resy lahatra isa teoriana. Fa tsy tia fanompona sampy ity ny mahavavonjy ny fanaiko. Fa misy Andriamanitra. Zay natao hamonjy ny fanaiko. Ary tsy tia sampy ity mihitsy no andeha hotipoko foana. Efa nanompo hatramin'izay fa tsy tokony toizana intsony zao fampoko sampy izao. Andeha hotipoko ilay Andriamanitra misy satria izy no nahary an'izao rehetra izao. Dia nanompo an'Andriamanitra i Abrahama. Tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra. Tateoriana no tsy ampan'Andriamanitra toetra izy. Hoe atraizany tena fitiavan'ity lehilahy ity aho. Atraizany tena fatahorany aho. Dia hoy Andriamanitra. Ilay toetra n'Andriamanitra mihitsy zany no nakatan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe vita ve sa tsy vitany. Hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, omeo any zanako ilay tokana atao sorona ho ahy any amin'ny tendrombohitra Moria. Zanako ilay tokana atao sorona ho ahy any amin'ny tendrombohitra Moria. Dia nandinika kely Abrahama. Dia hoy izy, tiako Andriamanitra. Izy raha teo no tompon'ny fiainako. Izy mahafaty, izy mahavelona. Ataoko ahoana no andahazy. Ataoko ahoana no andany teniny. Ekeko ny teniny, akatoaviko ny teniny. Mafiamiko izany fa tsy maintsy roso amin'izany aho. Dia nety ny zanany ho any amin'ilay tendrombohitra Moria mba atao sorona, atao fanatitra. Dia fanamboarana ny altara. Dia napetraka ny kitay. Dia napetraka teo ilay zanany nafatotra. Dia nakahantsy izy. Izy nanaingany tanany indrindra no niantsoantso avy any an-danitra niantsoantso avy any an-danitra Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay anjely. Hoe ry Abrahama, ry Abrahama, ry Abrahama. Hitako zao fa lehilahy matahotra an'Andriamanitra ianao. Ka tsy narovanao tamiko ny zanakao ilay latokanao. Fa fonao no menao ahy. Fonao no menao ahy. Le toetrako mihitsy no toetranao. Zay natokan'Andriamanitra nanao fianianana. Tsy fanaon'Andriamanitra tompoko ny manao fianianana amin'ny olombelona zay mpanota teo aloha. Fa ny antony natokan'Andriamanitra nanao fianianana tamin'ny Abrahama. Satria le toetran'Andriamanitra no hitan'Andriamanitra teo amin'ny Abrahama. Hoe lehilahy makatoa, lehilahy manaja. Tahaka Jesosy mihitsy. Lehilahy makatoa, lehilahy manaja. Dia hoy Andriamanitra hoe ny teniko ny anianako dia ho tahiko anao izy ary ho tahiko ny taranakao. Ka tiako isika riavana. Zay moa ny fomba fiteny fa Andriamanitra tena miandry hoe atraiza ny tena fitiavanao an'io Andriamanitra io. Arao asa hoy aho, arao asa. Aza manoty intsony ianao. Arao asa, ekeo sy akatoavy ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra na dia tsy fanaraka tamin'ny sainao tahaka ny nahazo an'ny Abrahama aza. Amen. Amen. Halleluja. Ry fiangonana manarika zao fotoana izao. Mila maneho fitiavana an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy isika. Fa raha sanatria ka tsy ao aminao ny fitiavana an'Andriamanitra sy Jesosy, tsy hitan'Andriamanitra ao aminao zany, ho disy fanantenana fivavahana ihany ianao. Satria ianao milasa ny tenanao olona manompo an'Andriamanitra. Dia miandrandra zavatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra. Fa izao ataon'Andriamanitra ahoana no aneho an'izany zavatra izany, zany fahasoavana izany, zany fitahiana izany eo aminao, kanefa ianao azy hitany fa tsy tia azy akory. Tsy tia an'i Jesosy akory. Ary mora amin'ny devoly ny misintona anao iverin-dalana rehefa tsy tia an'Andriamanitra ianao na tsy tia an'i Jesosy.
fa raha hitan'Andriamanitra kosa isika rehetra fa olona tena tian'Andriamanitra, tiany Jesosy zanak'Andriamanitra, dia ho marobe ary amin'ny karazany ireo fahasoavana sy ireo zavatsoa izay omen'Andriamanitra antsika. Anisan'ireo fahasoavana ireto tantaraiko aminareo reto izay omen'Andriamanitra antsika. Zay rehetra tian'Andriamanitra dia hoy ny Baiboly hoe zany olona zany no fantatr'Andriamanitra. Amen. Fahasoavana nge zany fantatry ilay olona ambony petraka ry ananina azy ianao, kevikevoka miedinedina, zany nge fantatry ranony. Vao fakahitsy dia misitsika izy, ilazanao tena fantany ianao. Tsy mainka fiariavana zany antsoina hoe fantatr'Andriamanitra. Raha misy zavatra tokony nataonao lehibe indrindra dia ianao fantatr'Andriamanitra. Korintana 2:9 no vakiana. Fa raha misy tian'Andriamanitra, raha misy amintsika eto tian'Andriamanitra, io voasoratra io, zany olona zany no fantatr'Andriamanitra. Raha misy tian'Andriamanitra dia izy no fantana. Anomanan'Andriamanitra fahasoavana surprise. Hainao zany zavatra surprise zany, zavatra tsy noeritreretinao, tsy noheverinao, tsy nantato amin'ny sainao akory. Zany no efa nomanin'Andriamanitra ho an'ny olona izay tia azy. Amen. Fahasoavana nge zany ry havany. Halleloia. Andao nge vakitsika ny voalaza Korintana 2:2-7. Faraka voasoratra hoe zay tsy mbola hitany masonao ary tsy mbola reny sofinao na nidry tao-ponao na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Amin'izao tsika miteny zao ho anareo izay efa resy lahatra tian'Andriamanitra, ao an-danitra eo fa misy zavatra efa nomanin'Andriamanitra ao, ary amin'ny fotoana mety omen'Andriamanitra anao zany, atolotr'Andriamanitra ao an-tananao zany. Zay le surprise. Zay rehetra mianao zanaka tany hiteka mafy amin'ny anara Jesosy ho tanteraka amintsika rehetra ny zany. Halleluia. Jesosy eo, raha eo efa miandrandra fahasoavana izahay amin'ity taona ity. Ataovy tanterako aminay izany zavatra no maninao anay zany. Tompo raha sitrakao androany ataovy tanteraka aminay zany. Rapitsy raha misy tara. Halleluia. Amen. Hovonjen'Andriamanitra ihany koa mahalona ny sarotra rehetra ny olona tian'Andriamanitra. Zao mantsy raha mbola vela eto ambony tany ety isika, tsy apozina misy zavatra sarotra andalovantsika. Dia iza moa no antenainao hamonjy anao amin'ireny. Manatsaina isika, manana fahaizana isika, fa voafetra ihany ny vitan'ny fahaizantsika na ny vitan'ny saintsika na ny fahaizantsika. Mila n'Andriamanitra mamonjy antsika isika. Kanefa ny olona tian'Andriamanitra ihany no hofijen'Andriamanitra amin'ny sarotra rehetra. Zay le Salamo 1:20. Satria zao no ny areketan'ny fitiavany dia amonjy azy ao. Ny tapany ambany rehefa avy eo voajerentsika. Satria zao i Andriamanitra ny areketan'ny fitiavany. Zany hoe tena miraiky ty amin'Andriamanitra ianao, raiky ty amin'i Jesosy, dia amonjy azy ao izy. Amonjy azy amin'ny sarotra indrindra. Amen. Avadika Andriamanitra ho zavatsoa daholo ireo zavatra ratsy rehetra nisy eo teo amin'ny fiainanao. Rehefa hitan'Andriamanitra fa tia azy ianao. Romanina 9:9-20. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso zay tian'Andriamanitra.
mazava izy soratra io ary fantatsika fa zavatra rehetra dia miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra dia zay voantso araka fikasany raha teo fahasoavana daholo ika zany ry havana hoe ianao ve tian'Andriamanitra tsy ho jeren'Andriamanitra fotsiny anao raha sanatria ka misy zavatra hafahafa netiny devolina melanao ho avadika Andriamanitra ho zavatsoa zany eto zao dia matsiaro ny tantarany lehilahy anankiray atao hoe Joseph tena ratsy ny zavatra nasehon'ireo rahalany azy tena ratsy tonga tany Egypta indray izy efa nanaiky ho andevo dia niasa tao amin'ilay andevo Potifara zany izy aveo nanaiky ho andevo fa izao navadika Andriamanitra ho zavatsoa daholo zany rehetrarehetra zany fiafaran'ny Josefa izy no nanapaka ny Egypta izy moa no nanapo fa le Josefa kely tany anaty ala tany ambanivohitra be tany no indro lasa mpanapaka ny Egypta firerekafa ny tapahany zay le hoe fahasoavana nomen'Andriamanitra azy halleloia navadika Andriamanitra ho zavatsoa ny ratsy nataon'ny olona taminy dia andao vaketsika amin'izay ary le salamo faraika amin'ny sivifolo andimy fefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andimy faenina ambin'ny folo satria zao noho ny reketa fitiavana dia monjy azy ao ianao zany ho azy hovonjena io anandratra azy ho any amin'ny avo ao satria malala ny anarako izy ho asantratr'Andriamanitra zany ianao mimana fa tsy ho amin'izao toerana misy anao zao ianao ho asantratr'Andriamanitra ianao tio gaga ny olona hoe mbola ianao ihany ve io mbola ianao ihany ve io mbola ianao ihany ve io andimy fadimy ambin'ny folo iantso ahy izy ianao zany voalaza hoe iantso an'Andriamanitra io dia ho valiny ianao zay le valiny fitiavanao an'Andriamanitra hoe ho aminy ao izy ho amin'io ianao io hoe ho aminao izy hoe ho aminao Andriamanitra raha ory ianao zany hoe tsy mamela ny ory Andriamanitra raha misy fahoriana na fijaliana misera sy mandalo fa Andriamanitra ny tonga eo aminao anafikanao ny fahoriana amonjy sy anome voninahitra azy ao andimy fadimy ambin'ny folo fokisako fa ela velona izy ho ela velona daholo alentsika tompoko ao ho ela velona daholo ianareo amen zany taona fitopolo na valopolo taona izany amin'ny anaran'i Jesosy ho dépassenao zany ary amin'izany fitopolo taona na valopolo taona zany tsy hoe osaosy ianao batao arakizy tsy zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy salama tomady matanjaka mavitibitika halleluja amen ho fanamafisana ho fanampina le tsodrano nataoko tamin'ny heriny dia ho ny baiboly hoe ho roapolo amby zato taona ny andronao halleluja jereka namanao akaikinao hoe asa ataoko hoe 10 taona izy dia anao zany zao ataoko hoe 4 taona dia fataro hoe roapolo amby zato taona anesorana taonanao bolalave tsy avy amintsika nefa zany fa fanomeza avy amin'Andriamanitra amen amen ka efa nisaotra an'Andriamanitra teo nisaotra azy ny amin'ny fitiavany lehibe fa amin'izao fotoana izao indray andao sika aneo fitiavana an'Andriamanitra ka ilaza hoe iteo anao zato isanjato ao ary tsy hanota intsony ao Andriamanitra ao amen deo tonga dia vavaka araka izany tsika rehetra
lazao amin'Andriamanitra fa azy ianao ary aranao azy sa fitiavanao azy tsy anota intsony ianao ary hopakato ny tenin'Andriamanitra ianao. Ok, vavaka arak'izay nanentanako izay a tsika rehetra. Lazao amin'Andriamanitra fa azy ianao ka tsy hanota intsony ary hopakato ny tenin'Andriamanitra. Ianao Andriamanitra tiako loatra ianao Andriamanitra tiako loatra ianao Andriamanitra tiako loatra ianao Andriamanitra
apetrao eo fonao ihany tananao Andriamanitro mivavaka aminao aho anjao fiangonana rehetra izao aoka tsy ala eo amin'ny fitiavanao satria efa nitianay ianao fony zay mbola mpanota efa nitianay tafitiavana lehibe indrindra ianao ka aoka tsy ala aminay ny famindraponao ary amin'ity taona 2024 ity dia any oy fahasoavana lehibe tsy misy tozany izahay ho tanteranao amin'ireo fiangonan'ireo ane amin'ny rehetra ny teny efa navolotry ny mpanomponao tamin'ny herinandroany sy ireo tsodrano izay nitsofako rano azo rivo ary amin'izao fotoan'izao ihany koa ireo zava-tsy maro amin'ny karazana izay efa nomaninao omena ho an'izay tianao afangano ny fatogavany eo amin'ny tsirairay avy mila an'izany izahay koa dia mivavaka aminao aho ho ataovy izany Andriamanitra ho ataovy izany eo amin'ny mpanomponao eo amin'ny fahadiaman-janaka eo mpanomponao ataovy izany eo amin'ny fiangonanao eo amin'ny tsirairay avy sabatan'olona eo amin'ny ankonany rehetra misaotra ray omena voninahitra ianao anio ampitso ary mandrakizay amen